ilaza ny zavatra marina rehetra ary ho fanampiana ny zavatra nitenen'ny Andriamatoa Minisitra teo dia tiako ny ahafantarany vahoaka malagasy fa vao nisy io trango io isan'andro miantso ny Minisitra tompon'andraikitra mba anomeana hoe aiza ny fivoarany ity toedrara ity satria tsy zakany sainy no mare hoe misy tanora maro tsy manatsiny ndaosan'ny fahafatesana tapaka teo. Mantantsika teo no miresaka hoe nisy an'ilay analyse zany misy nalefa tany ivelany. Misy mpanao gazety ozy izy Abraham Razafy miteny fa io laboratoire zay nanao ny analyse any ivelany io dia tsy afaka midétecte any lay aretina na fanabozinana na botulisme. Ny zavatra tsara fantatsika angamba ny rafitinina dia tsotra. Nitranga ny fety tamin'ny asabotsy 14 juin. 15 juin betsaka ny olona maty tafiakatra 5 izy monsieur le ministre ny filaminam-bahoaka atao. Efa nanomboka ny enquête ny teo amin'ny police Pyrénées. Ny zavatra nisy dia nisy rangahy anankiray zay nandeha namonjy fety dia nitondro tsy nihinana fa nitondra an'le de notes zany nody tany an-tranony ary rehefa nody tany an-tranony dia nameny io de notes io any vadiny. Tonga avy teon'io dia niditra hôpitaly le vadiny tratran'le symptôme rehetrarehetra. Dia iny vomina le lohan'ilay vadiny iny no nalefa natao analyse tany amin'ny laboratoire tany ivelany. Ina ny antony? Ny antony satria le de notes teon'io dia nalain'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka nampinanina an'ireo totozina souris zay hitatsika teo. Enitsika tsara angamba nisy tao anatin'iny fa le lendemain le 15 ihany dia tonga dia nataony test. Teon'io zany dia maty ny totozy tsy misy aya zany ary zay no natonga nanana fitenenana hoe rehefa azo ny enquête zay nataony enquête mixte nataony gendarmerie sy ny polisy dia voaporofo fa tamin'ny alalan'le de notes no nisy singa nampidirina zay nafaty an'ireo tanora rehetrarehetra. Fa mba hahafahantsika miala amin'izay aya zay ny antony nandefasana an'ilay vomi sy nandefasana an'ireo preuve scientifique rehetrarehetra tany amin'ny Institut de médecine légale tany Strasbourg. Zay io zany ireo moa niteneniko teo hoe tsika toko ary ny anaty tsika iko mihitsy ny sanatry ny vavaladiny lela hoe manararopaty any amin'ny toerana any amin'ny resaka tsisy fa io hitatsika laboratoire Institut de médecine légale de Strasbourg io laboratoire de toxicologie. Laboratoire de toxicologie zany hoe mijerina resaka fanabozinana na ny fanabozinana. Ny olona miasa ao ary nanao ny test dia tsara fantatsika tsara fa expert en criminologie amin'ny fanabozinana toy izao. Iza moa io expert io professeur Fatadaz izay efa président de la toxicologie analytique tany France, efa président ny association internationale des toxicologues de médecine légale. Zany hoe raha misy zany ny zavatra fanapozonana na ny zavatra ohatran'izao mitranga zao eto ao a France sy maneran-tany any no alefa le izy ka diso ny filazan'ireo mpanao gazety zay lasa tsy mpanao gazety tsony ankehitriny satria taizanareo moa nahita mpanao gazety lasa atao interview eto amintsika eto Madagasikara ihany misy an'izany. Asa inona ny tanjon'ireo olona ireo dia akatoko ny baraingo fa ny zavatra tiako lazaina zany dia ny hoe isorana ny ministère nanana an'izay réflexe zay hoe andao ataony test ary rehefa mivoaka ny test tany
dia voaporofo ao anatin'io a fa nisy singa zay a pozina hita sy azo avy amin'ny zava-maniry eto a Madagasikara. Zany hoe hatrany am-boalohany efa fantatra fa fanapozonana ny zavatra misy. Iza ny tompon'andraikitra amin'izany? Ireo ny tompon'andraikitra rehetra ny procureur asiana fa ajany koa aloha ny anahy ary ataoko fa mazava mahakasika an'izay a resaka fanapozinana, resaka pozina tao anatin'ny Doneuts no nahafaty an'ireo tanora zay ndozany fahafatesana tamin'ny zavatra tsy vidiny sy tsy rarin'izay. Fa fantatra moa zany le pozina tsy nisy hoe zany ny antidote satria tsy tamin'ny herinandro mbola nisy tanora mbola nodimandry savy hoe lafo ny antidote dia tsy mividy ny fitondram-panjakana. Maninona tsy atao evasanina ihany koa ireo tanora mbola ao amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao satria izay no misy mangataka ihany koa amin'izao fotoana izao Andriamatoa Minisitra. Anatina toxicologie moa satria hitantsika teo zao ny échantillon nalefa tany herinandro vao azo ny valiny fa tsy azo eo io. Raha anatina fanapozinana no mpo azo any ohatrany hoe anao tsy afaka hiandry ela be ohatrany io hoe hiandry firy semaine anao vao andeha anatin'izany fa ny pratika fanao rehefa ohatra ka manao mandray tanana olona empoisonné ohatrany io dia misy natao hoe test thérapeutique. Andramana le izy hoe inona no antidote misy satria efa fantatra hoe reto avy mety karazana antidote misy dia misy protocole apetraka ao anatin'izany dia rehefa ohatra hoe manomboka mirépondre le olona dia tohizana kelikely ahafahana mijery an'izany fa rehefa tsy misy valina zany amin'ilay olona hoe tsy mety tsara ny fahalamany dia ajanona le izy. Le 17 natsofoka tao anatin'ilay olona ny karazana antidote anankiray dia ny zavatra hita tao anatin'izay nanomboka nihetsika an'ilay olona tao anatin'izay nefa olona tsy afaka mihetsika tao anatin'izany dia nitohizana ilay antidote io dia rehefa avy eo moa nivoaka ilay résultat dia tena nifanaraka tamin'ilay singa hita tao anatin'ny vavon'ilay olona mihitsy io antidote izay hita io zany hoe efa nanomboka tamin'ilay 17 zany ireo olona rehetrarehetra hospitalisé tao amin'ny hôpitaly Ravinandrianavalona dia efa namena n'izay antidote zay no nahafahantsika nazo an'ireo olona maromaro 28 nisan'iry zareo tena nivelona ao anatin'ny totaliny fa raha tsy nazo an'izay tena tonga dia tapitra maty daholo ireo olona rehetrarehetra zao ary akasitrahana feno anatin'izay ny mpiasan'ny fahasalamana nanao an'izay nanana izay réflexe zay hoe ahoana zany fomba anaovana le test thérapeutique fa efa le 17 zany izy dia efa fanitsy tamin'le singa hita tao anatin'ny vavony le fanafodina mena anazy ary misy protocole atao anatin'izany dia zay no mahatonga hoe tsy maty le olona. Set efa nanomboka nanao an'le napiditra ny antidote ianareo nefa amin'ny herinandro teo zany hoe eo amin'ny 20 juillet na taloha kely an'izay mbola nisy ny nodimandry zany hoe tsy nandaitra tsara ve zany le antidote nataonareo le protocole de traitement nampiarinareo? Zavatra anankiroa ny nazavana an'izany. Voalohany dia samy hafa ny réponse an'ny olona na ny réaction an'ny olona raha ohatra ka sanatria voapozina izy. Misy matanjatanjaka dia mahavita miaritra elaela fa misy ny olona tonga dia fragile dia tonga dia miatra amin'ny vatany izay fanapozinan'izay faharoan'izay raha vao ohatra anao ka hospitalisé any amin'ny réanimation ohatra ny 5 andro dia misy ny complication na réanimation lasa misy infection n'le olona lasa misy infection any amin'ny tataviny dia lasa migérer an'ilay complication indray zany le olona dia ary n'ilay fanapozinana koa anatin'izay ny recherche hatramin'izao dia milaza fa eo amin'ny 72 heures eo no mijanona ao anatin'ny vatana le antidote ina moa le poison dia rehefa tapitra izay dia ny complication le vokatra ilay izy amin'izay zany no gérenao anatin'izay fa tsy hoe ilay le fanapozinana dia reo olona reo zay no mety explication anatin'izay hoe isan'le fragile le olona dia taty-arina izy mbola ny flanché tao anatin'izay lasa nodimandry moa zany ao anatin'izay satria le infection anatina milliona réanimation mafimafy tsy mitovy amin'ny infection ivelany io fa matetika ny infection tanatina réanimation infection mafimafy ny traitement antibiotique anaovana anazy. Ho an'ireo amin'ny hôpitaly vetivety Abraham le evasanina mbola tsy voavaly monsieur le ministre azafady indrindra. Ny évacuation sanitaire mila état stable tsara le olona vao afaka ataony évacuation sanitaire. Le olona teto Madagasikara nafana namonjy anazy dia natao nasiana trachéotomie zany hoe lavana teto amin'ny tendany teto dia teo natsofoka ny
ny tuyau ahafahany miaina instable zany ireo olo ireo dia raha ny tany tsy afaka fa vao mandeha miditra anatina dépressurisation tonga dia maty ao anatin'izay. Ministra, ny fanazavana no entiny reniny nombana dia atao hoe izy no tsara indrindra tamin'ny État an'ireo marary tao amin'ny hôpitaly izay Narahamaso tao ireny tranga ireny. Araka ny zavana nentinao teny samy hafa izay réaction ny marary tsirairay izay inona indray no mahatonga ny hoe le olona efa salama ataontsika anatina farangisosina no izy indray no nendosiny ny fahafatesana tsy nandaitra araka nambara teo ve izay atao hoe antidote izay sa inona mety antony nahatonga izay hoe fa nisy izay hoe lueur poire angany filazantsika anazy ho an'ireo fiadina dia nefa tao aorian'izay lasa nitarika hatrany amin'izay fahafatesana izay. Ia, izay tena pozina mantsy ny pozina manana izay ny teneniko hoe les conséquences rehefa avy eo amin'izay zany mila gérenao rehefa avy eo dia isan'ny effet an'io zavatra io satria ny effet an'le singa tao anatiny misy hoe tension instable araka teneniko teo le olona ny tao anatin'ny hôpitaly misy tonga dia hoe janany foany dia le olona nivoaka rehetrarehetra zao efa nitenenina hoe mila atao surveillance nareo misy atao surveillance satria dia manao an'le pansement eto amin'ny tendany eto izy zany dia Arahamaso akaiky ireo olona ireo justement mba tsy hisin'izay zavatra tranga ohatran'izay. Manana ny atao hoe statistika marina avy antsika amin'izao Andriamatoa Ministra satria betsaka ny mandeha misy mihitsy moa manao kajikajy any anatin'ny tambazotra-tserasera any misika an'izy io misy ihany koa mety ho voalaza fa tsy voaray an-tanana teo anivon'ny hôpitaly Asifa tany amina toerakafa aiza ho aiza ny situation amin'izao tsika miresaka izao na dia efa nisy ampany voalaina aza teo. Nisy hôpitaly anaky fito nidiran'izy ireo voalohany tao amin'ny ACR nisy olona 2 niditra tao velona 3 zao anaky 3 maty 9 teny amin'ny klinika anakady fotsy nisy olona anaky 2 niditra maty avokoa moa ireo olona niditra teny amin'ny klinika anakady fotsy ireo teny amin'ny hôpitaly militaire nisy olona anaky 3 niditra teny ny anankiray velona ny anankiray mbola en cours de traitement zao dia ny anankiray efa maty. Teny amin'ny mpitsabo mikambana nisy olona anankiray niditra tany maty le olona tany teny amin'ny CHU Andotapenaka ny hôpitaly Manarapenitra nisy olona anankiray niditra dia maty le olona teny amin'ny hôpitaly Bevelatana nisy olona anankiray niditra dia maty anakenina amin'izany fa tsy fito satria ny totaliny 60 isan'le olona dia 24 velona anakefatra zao mbola en cours de traitement dia 30 ny totaliny olona maty tao anatin'ity affaire Nambomalala. Anisan'ny fanontaniana miverimberina ihany koa Andriamatoa Ministra mahakasika ny hoe ilaina ve zany sa tsy ilaina ny fanaovana autopsie an'ireo efa nodomandreo ahafahana mamantatra an'izay sa ilaina satria misy ihany koa ny fanehoan-kevitra na rahantsika tamin'ny tambazotra-tserasera misy mihitsy moa ny miaramila le médecin légiste nanambaran'izany hoe tokony natao izay autopsie izay. Misy singana autopsie any amin'ny ACSQD amin'izao fotoana izao. Ohatra zany le pozina nefa fantatra hoe inona ao anatin'le izy raha ohatra ka hoe satria izy io mantsy mandeha par étape hoe inona ny échantillon alefa dia izay natonga hoe le vomily inona fray indrindra sady iny zavatra mbola sur le vivant zany nandefasana anazy fa ny autopsie efa olona efa maty ny organe nataonao prélèvement zany saoty sanatria efa tsy ao ntsony le izy dia izay natonga hoe zavatra velona aloha nalefa fa raha sanatria tsy nahita dia tsy maintsy nalefa le organe izay natao autopsie tao anatin'izay. Atao hoe enquête ara-science fa raha iresaka hoe tena le fadiadiana isika mitodika ato amin'ny ianareo ahoana moa zany no possible an'izany hoe olona 30 na 10 moa zany no hoe le hoe miditra hôpitaly teo nanatrika an'ilay fanasana ny heverana an'izany hoe nisy olona nanereritra anapozina olona 10 natao hoe 10 inona le tena atao hoe mobile ao anatin'le mialatsiny amin'ilay teny vahiny hoe mety izay moa zany mety hoe azony maro azy inona ny mobile atao anatin'izy io to voaresaka foana ny hoe resa mpianakaviana raha mpianakaviana nololona eo anivon'ny fianakaviana fa inona marina le tena nahatonga an'le izy efa hita tany anaty enquête ve zay. Sotra amin'ny fanontaniana miarabanao ampanajana Andriamatoa Filoha miarabantsika mpikambana amin'ny gouvernemanta Ramatoa Papan'Olalana nareo manadampanao gazety ary indrindra ny vahoaka malagasy mialatsiny fa farina kely ny feo izay manatrika an'izao fandarana mivana ao izay veriko fa zava-dehibe tokoa raha mitodika amin'ny fanontanianao dia
natsiary ny toromarika voalohany namen'Andriamatoa filoham-pirenena izay mirahalahy tamin'ny voanitrango zavatra io satria ohatran'ny lanonana tsotra rehetra tamin'ny le 14 dia nisy ny évacuation ny zavatra voalohany indrindra ny eritseretina na tiana na tsy tiana satria ny nahazatra dia ohatrany hoe intoxication alimentaire nandeha avy hatrany nanome toromarika Andriamatoa filoha dia nakany amin'ny Asira zahay dia teo nefa nahita théoriquement na atao hoe verbalement tamin'ny mpitsabo hafahafa izy ity dia nitohy tamin'le resaka nytenenina teo moa misy test préliminaire natao dia hita fa fanapozinana le izy ninina natao nisokafana avy hatrany ny nadiadina ary araky ny teny teo ampolony maro nefa maty tamin'ny lahady latsinainy efa nisokatra ny 18 efa nanao arrestation misy natao hoe fanotorana savaranonando angamba ny azoko ilazana azy na hoe enquête sommaire teo dia efa nivoaka sahady ny ataoko hoe mobile ozy ianao teo mariana aloha fa fianakaviana ny ao anatin'io tao anatin'io zany fianakaviana ataoko hoe même génération zany hoe mitovitovy taona mitopopety cousin cousine ny akabeazany ny invitation officielle 3 mitondra namana sy ny karazany reo invité dia niakatra na nididina ny 9 ny olona tao amin'ny toeran'io dia ao anatin'ireo invité reo dia fianakaviana no akabeazany tamin'ireo 3 reo cousine ny tompopety no nampikarakarana ny sakafo zay voatazona any amponjy izy moa am'izao fotoana zao nampikarakarana ny sakafo izy cousine zany hoe pianada ny ray aman-drenindreo ny tompopety ny vavy neny rahamatoa anankiray io ny lahy io zany no mikarakara sakafo inona ny tany aloha tsy maintsy misy tantara zany mba azahoana manazava bebe kokoa ny tena zava-misy tamin'ny taona 1924 dia maty ny zokin'io le olona ny karakara sakafo cousine ny tompopety io sy ny zanany andro vitsivitsy taty aoriana inona ny nahatonga an'izay zavatra zay teo dia efa niseho ny disadisa mpianakaviana fa misy olona na iahiny nanao ny zavatra io zay fianakaviana ihany cousine ny ihany zanaky ny anabaviny rainy moa zany ary mbola cousine ny tompopety ihany koa taty amin'ny taona 20 dia vaky ny resaka ary nitera-pahabe maso olio fa ianao mantsy an'le cousineny no nanapozina ny zoko ary nahafaty ny zanany cousine ny tompopety sady cousine le mpikarakara sakafo zay le ataoko hoe resa-pianakaviana disadisa mpianakaviana ny amafy ny ataoko hoe fanolanana sy ny fandrafiana tao anatin'ny fianakaviana teo anelanelan'izay ny vadin'io cousine n'izay nitondrony ho nanome-pozina ny zokin'io dia io zany no miaraka tamin'le cousine le zokiny maty asana mazava le fanazavako sakaiza zany zareo sakaiza ary na bevokany le zokiny ny vadiny cousine ny le tondrony io ary io olona io ihany koa dia mbola nanana fifandraisana
tamin'ny tompopety sy tamin'ny mamany tompopety dia mitombo ny disadisa taty amin'ny taona 2024 ary zay no tena na tonga n'le zavatra tsy ampiheverana tsony no raisiny le kozinan'io ho mpanampy azy ilay olona ny tenentsika mpikarakara sakafo raha ny eo amin'ny ara-pivelomana dia sahirana tokoa izy fa le olona kozinany etsy amin'ny ilany zany metimety kokoa amin'ny fivelomana teo zany ny tena nanomboka ny amafy ny fankalana any fianakaviana ary nanana ny olona io saina voasoratra anatin'ny procès verbal zany misy fiekena ary mbola mitombo le tantara tamin'ny 10 jona teo dia nisy fankalazana anniversaire ihany koa tao anatin'ny fianakaviana akaiky n'le olona saika ho pozinina fa tsy tao izy dia najanona dia tonga ny tamin'ny 14 iny zany ary somary vitsy ny olona tao dia najanony aloha le izy tamin'ny le 14 dia zarany ary ny karakara sakafo maro ny olona dia tao amin'io no nanatanterahany an'le zava-dozana taony nafatarana hoe izy nanao an'izy hoe karakara sakafo izy ekeny fa sao dia tondro-molotra no nanambarainy satria tia tsy tianay satria mankahala anay dia izy no tonga dia nitenenina avy hatrany hoe nanao azy satria ny tantara dia mahavaly an'izay dia tamin'izay fotoan'izay no nanatanterahano zay ako teo ny zava-dozana taony mitondra ny zanany izy naterany nampitondrana ihany koa izy ny zanaky ny kozinany anakiroa fa ny zanany naterany napetrany tany ambony riana moa ary tsy naseny tsy nahazo nidina ny voaka taty le zanany le niesy zany moa zany sy neveu satria mpianadaha-kely zay niaraka tamin'ny ray efa norarany ihany satria tany ampiangana zany ohatrany hoe nakinina taminy hoe tia mba hoe tany amin'ny anniversaire amin'ny havatsika any dia netiny ary norarany aza mihinana fa tafihinana dia indrisy fa lodomandry tamin'ny sabotsy ny lanonana no nitranga tsy nivoaka ny trano mihitsy izy nefa ao anatina ataoko hoe lakourbe moa filazany reny satria tao ny tranon-drazany ray aman-dreniny ery ambomirary ery be dia be ny fianakaviana no mipetraka ao misy faty ambohitra tsy nivoaka tao mihitsy izy ratsy ny andro ny fandevenana ny alarby manaraka an'io ary tsy nivoaka itsapalahelo na anoatra zany fa niantso ny renindreo zaza mianadahareo hoe mifona fa zany nahatonga an'ireo zavatra ireo fa tsy nieritreretiko hoe tokony ho avo azy mianadaha miditra amin'ilay fanontanianao amin'izay olona ray roa no mikendreny dia atao mifekekeliko nataony no nanambarany fa no niamehana sy ny zavatra nataony dia tsy nieritreretiny olona mpolony telopolo n'olona matiny le zavatra nataony satria nieritreretiny fa horetolo rety any no ovo an'le pozina kanefa dia nahazo olona maro ary tsika ihany koa no manamarika fa tamin'le 16 angambiny raha tsy diso monsieur le ministre no nahazo nivoaka tany amin'ny FB zay raha tsy diso hoe tary amin'ny conclusion tary hoe substance hautement toxique fa nisy olona voamarina
fa nandray ray fotsiny a dia nandray zavatra hafa dia nahazo an'le pozina dia maty. Ny zavatra tiana tenenina dia maro ireo fanadiadina natao ary mbola maro moa zany satria mbola tsy tapitra teo ny famitorana. Olona telona no voatana ny ponja amin'izao ary ananana profo mazava tsy arakaraky ny filaza zany hoe ino moa tsy maninona amin'ny maha réseaux sociaux azy kanefa kosa araky ny tenin'Andriamatoa filoha teo dia hoe amina resaka voina be ohatran'izao na ny tena ara firy taona nanaovana ny asan'ny police judiciaire accident satria efa natrehako zany tamin'iza directeur général ny ATT le teny anjozorobe anisy 3 mahery maty fa dia hita hoe accident dia io fa tamin'ity ndray mitoraky ity tena zavatra hafa mihitsy ary anisan'ny nahafaripeo angambany fa tsy natory andro manalina mihitsy manome tatitra ny Andriamatoa filoham-pirenena zany amin'ny zavatra io satria eritreretina tokoa araky ny teny teo hoe miandry andreo ho faty ve tsika zay voandray inona sy ny karazany fa ny fanadiadiana tsy maintsy atao ny fitsaboana tsy maintsy atao dia zay na tonga ny hoe tsy maintsy nitaran'le zavatra ohatrany. Ary ina moa zany nidiran'ilay vadina mpanao baolina kitra kalasa satria toa tsy nanatrika an'le fety akory izy. Le mpanao baolina kitra mbola anisan'ny fianakaviana prahavavy ny mamany sy ny mamany tompopety dia ny vadin'io zany zobavy ny tompopety tsy teo tsy nanatrika ny zavatra io izy fa io koa dia nisy tantara tany aloha satria le namana mpanao baolina kitra dia olona nitaizany ny mamany tompopety dia misy disadisa koa tamin'ny androny dia miala tao izy ary ino no hitapoky hitam-pirenena tao anatin'ny fianakaviana fa tena miady marina izy mihoatra moa zany filaza azy ny tompopety sy vadiny le namana mpanao baolina ary zay no nahatafiditra azy ao amin'io raha io. Misy koa ny fikirakirana ny tao amin'ny cybercriminalité mety madame le procureur angamba no anazavan'izay satria efa any aminy ny dossier rehetra milaza ny atao hoe implication any io ramatoa io ao anatin'io raha io. Madame le procureur efa any aminao ny dossier rehetra araky ny nambarany monsieur le MTG teo anisan'ny fanontaniana apitraky ny maro mahakasika ny ilay tompopety efa fantatry ny rehetra moa zany fa i Fenoasina no anarany mahakasika an'izay ny fanontaniana maro mipetraka dia hoe tao foana ve ny tompopety nambara fa tsy ny sakafo izy tany ambolohany taty aoriana izy anefa lazaina fa marary mafy voalaza indray rehefa aveo fa natao évacuation sanitaire tany ivelany aiza marina misy an'ilay tompopety amin'izao fotoana izao impliqué ao anatin'ity tantara ity le izy maninona tsy nanatrika an'ilay fanadiadiana netiny zandary tery amin'ny fiadanana fa tao amin'ny hôpitaly no nanaovana izay fanadiadiana nataony atao amin'ny brigade criminelle izay ramatoa procureur. Mialohan'ny amalika an'izay fanontanianao izay dia mamela arabanao ampanajana Andriamatoa filoha manajana ireo ministra membre ny gouvernementa ihany koa ary miarabanareo mpanao gazety sy ny vahoaka any an-tokantrano any manaraka izao fandaharana manokana izao. Marina tokoa fa tena betsaka amin'ny fanontaniana mikasika an'izay tompopety izay eto zany dia manamafy fa mbola any amin'ny hôpitaly io tompopety io amin'izao fotoana izao
efa vitan'ny cellule mixte eo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena moa ny fanadihadiana savaravina mikasika io olona voalazanao io efa natolotra ny fampanoavana natota taratasy mikasika izany dia manomboka eto zany dia efa ho atomboka eo amin'ny fitsarana ny famitorana lalina mikasika an'io tovovavy tompopety io noho ny antony ara-pahasalamana izay tsy fahasalamana nahazo azy zany araka ny tatra izay namen'ireo mpitsabo anay dia tsy afaka mbola hiatrika fanadihadiana mandritry ny fotoana lava be io tovovavy io satria ao koa fantatsika fa rehefa manao fanadihadiana ny mpitsaram-panao famitorana dia tsy hoe ao anatin'ny atsasakadiny dia vita iny, mety aharitra eo amin'ny adiny 3 adiny 4 eo ny fanadihadiana ny olona anankiray ny toe-pahasalamana io tovovavy io zany araka ny tatra namen'ny mpitsabo anay dia tsy mbola afaka hiatrika zay. Noho izany dia ao ataonay tsikelikely miandalana ny fampitorana zay fampitorana lalina zay onay aminy tsara marihana koa aloha fa efa ny fitoriana izay napetraka ireo ray aman-dren'ireo ndao sy ny fahafatesana teny amin'ny fitsarana sy teny amin'ny gendarmerie mikasika an'io tompopety io sy ny reniny. Raha izao aiza ny atao hoe enquête amin'ny ankapobeny satria efa teny zany le efa nambaran'ny MTG teo hoe efa nisy 3 ny topoka ponja vonjimaika misy ny sous contrôle judiciaire amin'ny ankapobeny zany ohatry ny ahoana zao ny enquête eo anivonareo. Marina tokoa zay hoe misy anankitelo niditra ponja vonjimaika mandrapatonga ny fitoam-pitsarana efa teny aloha moa dia efa niteny foana izahay hoe misy ny vesatra mianjady olo ireo matoa nampidiriny mpitsaram-panao famitorana ponja vonjimaika reny olona ireny. Tsara zany manamarika fa rehefa taony ny mpitsaram-panao famitorana fanadihadiana ireo olona ireo dia misy tamin'ireo voapangy ireo ny aiky ny fanapozinana izay nataony. Tsara izay point anankiray izay hoe efa nisy olona ny aiky fa nanao an'io fanapozinana io. Io olona ny aiky fa nanao fanapozinana io zany rehefa nadihadiana dia barbara sy nanazava fa valifaty no antony nanaovany an'izay fanapozinana zay. Tamin'io fotoana nisiny lanonana io tsy hintana tamin'io sakafo io olona izay niaiky ny eloka izay nataony io ary araka ny voalazany monsieur le ministre teo tsy navela nihinana ny zanany fa nidiny tany anatin'ny efitrano. Nitondra tamin'le sakafo ihany koa izy rehefa vita le lanonana fa nariny teny an-dalana tsy nohaniny tsy namen'ny zanany fa nariny teny. Amin'izao fotoana izao zany no famitorana dia mbola tena mitohy olona mbola ho atson'ny mpitsaram-panao famitorana ho atao fanadihadiana ao anatin'ity raharaha ty anisan'izany ohatra reny olona sitrana somatsara efa niatrika fitsaboana tany amin'ny hôpitaly reny mbola atson'ny mpitsaram-panao famitorana reny ao atson'ny fitsarana ho atao fanadihadiana. Ahoana mikasika maman'ilay tompopety maman'ny Fenoasina? Ao anatin'izay atao fanadihadiana zay tokoa izy. Efa vita teny amin'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena izy ary efa tonga eny aminay natota taratasy nady ary voalazako teo hoe efa hiatrika ny famitorana lalina izay anatrehan'ny mpitsaram-panao famitorana ihany koa izy. Resaka teo ny resaka cybercriminalité manana preuve matérielle ve ianareo hiincriminena an'ireo olona io? Misy ny fifandraisana an-taroby izay ny fanaovan'ireny olona voaroro reny misy ny somaiso izay ny fandefasan'izy ireo izay efa hita nandritra ny famitorana savaravina izay natao teny anivon'ny cellule mixte. Mbola ho ela ve zany ty famitorana ity vao mety hoe ho hita ny tena marina mikasika ity raharaha ity. Plus izy mitraine mialatsiny amin'ny teny vahiny le famitorana ataonareo plus misy resaka mivoaka sy mety hoe ono na resaka na tsaiko na mety zavatra tena marina ihany koa tsy fantatra mivoaka eny anivony ireny tambazotra tserasera maneho ny heviny avokoa ny olona. Tsara ho marina aloha zany fa ny sazy miandry reto olona voaroro reto mety ahavoasazy ny olona voaroro
izy voelika eo anatrehan'ny fitsarana adelika be vava dia ny fanaovana asa an-terivozina mandra-pahafaty. Tena betsaka zany ny penina farak'izay mafy indrindra misy any anatin'ny lalànantsika zany. Noho izany tsy afaka, tsy tokony ho atao anatin'ny amehana ny famotorana. Tena alalinina fatratra mihitsiny. Aza adino ihany koa fa resaka liberté no resahantsika eto. Zany hoe tsy azontsika atao afainganina arak'izay itiavan'ny olona any anatin'ny tambazotra tserasera azy ny famotorana. Eto zany dia manome toky fa tsy misy mihitsy ny olona ho voadingana ao anatin'ny famotorana, fa izay rehetra tokony ho atsoina ao anatin'ny famotorana io sy ho raisina am-bava dia tsy maintsy ho atsoina sy ho raisina am-bava. Amin'izao fotoana izao efa mihamazava ny toe-draharaha satria efa misy olona miaiky ny zavatra nataony fa na izany aza nefa dia tena mbola ho alalinina ifatratra ny fahitana ny hoe pirofo sy ahitana ny marina rehetra. Ramatoa procureur, raha ny fijerin'ny opinion publique amin'ny ankapobeny ohatrany hoe afenina mafy na arovana mafy ilay tompom-pety tato anatiny ity raharaha ity natao na ny fakana sara anazy ary tsy azo natao misy mihitsy ny resaka nandeha hoe mety misy antony manokana iarovany fanjakana nyity tompom-pety ity tsy hiditra amina resaka polemika moa tsika hoe misy olona ambony mety ho tafiditra ao anatin'izay resaka izay, fa ny fantaniana tiako apetraka aminao ramatoa procureur hoe misy marina via le nantsoina hoe visa efa azo ny tompom-pety ny fanaovam-beloma araky ny fitantara tao anatin'ny fitsovana vavolombelona nentina irenty. Efa no amarinina aloha izay resaka visa zay, efa no amarininy mpanao famotorana izay tsy misy an'izany visa zany aloha hatreto. Marina fa manana passeport ilay tovovavy fa tsy misy izay visa zay. Tsisy hoanina aty amin'ny fitsarana aloha tena tsy misy mihitsy ny zavatra hoe ho afenina ao anatin'io raharaha io. Ary rehefa andeha ny fotoam-pitsarana eo anatrehan'ny fitsarana adeloka be vava dia ho atao fotoam-pitsarana pahy be maso io izay azony rehetra atrehana. Zany hoe afaka iainao daholo zany ny olona rehetrarehetra ahianao n'izay fifandaharana andeha eo ahitan'izay pirofo hoentiny avy aty amin'ny fampanoavana izay tompony fanenjehana. Ho fantatry ny tsirairay ihany koa dia ny fampanoavana amin'ny izay tompony fanenjehana azy izay dia milahatra mitovy amin'ny mpangataka mpitory. Zany hoe ho anay ihany koa dia tena zava-dehibe aminay ny ahitana ny anatin'io raharaha io. Miverina kely amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny tenako satria raky ny vaovao narahana teto amin'ny TV Plus Madagasikara androany ohatra misy ny fitarainan'ireo fianakavian'ireo narary teny amin'ny hôpitaly Andriamatoa ministra mahakasika an'izay prise en charge izay fa mbola asaina mividy fanafody lafo izy ireo tao anatin'ny fitsaboana ngatsy ny raisin'ny fanjakana tany anaky ny fampanantenana nataonareo izay fitsaboana anireo marary teny amin'ny hôpitaly ka mahatonga an'ireo fianakavianareo mbola mitaraina amin'ity androany ity. Ya, hitako ilay publication iny nalefa ny fanadihadiana teto ministera nisy olona anankiroa tamin'ilay vao niditra ilay olona vao an'ilay fanampozinana tao anatin'ny hôpitaly dia ilay olona anankiroa ireo nisy nandoa vola 21 000 ariary ny anankiray dia nandoa 60 000 ariary mahery kely ny fandroany. Fa rehefa hita hoe nandoa an'izay vola izay izy dia tia aminay efa navela rehefa misy pirofo an'izay nisy natanana zato isan-jato olona satria 110 millions d'ariary mahery zao mikoa nanaovana prise en charge an'ireo olona ireo hatreto ary mbola mitoy satria eny andivona hôpitaly Travangy zao mbola misy olona anankitelo anatin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao tsy nandoa amin'izany tsy nandoa olona zany izy zareo. Raha ohatra ka manafaky ilay olona dia alefaso maka aty aminay hoe ty preuve satria misy ordonnance afaka anatiny fa ilay izy mantsy efa nisy akoatran'io nitaraina ohatran'io dia tena tonga dia efa mietao anatiny tenenao hoe havanareo nga io dia izay ozy tsy manana havana an'io araky n'ilay niteneny rehetra izay nandray ino misy teo fitenenana teo aoka ny marina no hitantsika. Raha ohatra ka hoe nisy an'izany dia averin'ny hôpitaly ilay vola fa tsy maninona fa tamin'ilay voalohany zany ilay olona niditra voalohany nisy hoe nandoa vola fa vao hitan'ilay olona hoe ary ilay olona dia tonga dia efa namea instruction hoe raisao tanana maimaimpona ilay olona dia tonga
dia niraisana daholo fa raha asaina mitondra ordonnance facture izy dia averina ny vola. Sendra fanontaniana nandalo tao an-tsaiko vetivety Andriamatoa Minisitra, izay no teto Antananarivo fa manahoana moa izany mikasika ny tany Ambositra, tany Toliara izay sy ny tany Mahajanga? Hatrany ambony moa dia efa nambara foana hoe tranga samihafa ireo, satria ilay tranga anankitelo noteneninao teo dia charcuterie no hoan'ilay olona. Nalefa tany amin'ny Institut Pasteur de Paris izay manana ny Centre National de Référence ana botulisme ny analyse an'ilay charcuterie dia ny anankiray tamin'izy ireo mivaly fa botulisme dia ilay tany Ambositra izany, ilay anankiroa ny tany Mahajanga sy tany Toliara négatif. Apatsiriko vetivety ny tantaran'ilay olona izay nitondra an'ilay charcuterie tany Ambositra, ny ainga avy any Tamatavy dia nividy mortadelle izy araka ny ao anatin'ilay interrogatoire nataonay amin'ny tan'ilay marary avy eo nataony tany anaty poketra ilay mortadelle, ny alavany Tomasina nandrapatonga tany Ambositra dia nefana izay tsy fanajana ny chaîne de froid vokatrizay fitondrana azy elabe izay dia isan'ny facteur anankiray favorisant ahafahan'ilay botrikaretina mitondra ilay botulisme ao anatiny. Fa zay zany eto anivy ministera tonga dia nandray ndraikitra avy hatrany ity anankiray ity tena nakana botulisme dia nalefa ilay prélèvement dia nitany satria ilay macédoine de pâte salade de pâte nisy ilay mortadelle nalefa nakany amin'ny centre de référence dia nalefa tany koa ny singa an'ilay olona fa quantité insuffisante izy dia anakefatra tamin'ilay olona avany any anatin'ny rano prouvé hoe botulisme miaraka amin'ilay macédoine. Faly miarabantsika rehetra manaraka ny RFI GDV, hoanao izay mbola tsy manaraka ny chaîne dia abonnez-vous mba ahafahanao manaraka ireo zava-misy eto amin'ny firenena. Ny hevitra kely ny tenako somary hitsikera ny fanarana izay nataony teo anivon'ny fitondram-panjakana mahakasika ny teny Ambohimalaza teto Madagasikara amin'ny ankapobeny zany. Nanambara ary nanamafy teo anivon'ny fitondram-panjakana fa famisaviana no nahatonga ireo faty olona teny Ambohimalaza ireo fa tsy resaka intoxication alimentaire. Milaza Andriamatoa Filoha Repoblika Madagasikara fa ilay singa mahery vaika dia belladonna sy datura zava-maniry ireo zavatra ireo ary mahatonga ny fahafatesana. Nanambara ihany koa ny ministry ny fahasalamana Profesora Gely fa botulisme ilay tany Ambositra fa tsy famosaviana ary tsy mitovy tamin'ilay teny Ambohimalaza. Ilay resaka botulisme aloha no asiako resaka. Zao no tokony fantatsika voaka malagasy. Ny botulisme dia maladie à déclaration obligatoire hoy ny OMS na hoe ny Organisation mondiale de la santé. À déclaration obligatoire, iny zany hoe à déclaration obligatoire izany zany hoe tsy maintsy ampahafantarana ny vahoaka raha vao misy tranga ana botulisme amina toerana anankiray eo amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao. Madagasikara dia mikambana ao anatin'ny OMS. Ka izao baribary fa tsy tompona andraikitra ary incompétent ny eo amin'ny ministerany fahasalamam-bahoaka izay tarihiny Profesora Gely. Satria maninona? Satria izy dia mahafantatra fa à déclaration obligatoire ny botulisme. Maninona nefa efa aty ray volana aorina, efa ho feno ray volana zay, nisy an'ilay tranga tany Ambositra vao manao fanambarana amin'ny vahoaka malagasy izy ireo fa botulisme ilay tany Ambositra. Nisy compte fake fa nisy commentaire tato amin'ny pejiko dia io compte fake io efa nanambara fa botulisme ilay tany Ambositra. Naninona ny fitondram-panjakana no tsy nanambara tamin'ny vahoaka, tsy nanao tatitra tany amin'ny OMS
fa misy cannabinoidisme tany ambositra. Midika zany fa tsy miraharaha ny fahasalaman'ny vahoaka ny eo anivon'ny ministère ny fahasalamana, ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny, sa incompétence ve mahatonga an'izany zavatra izany fanamarako azo lazainy. Nanisingizina Andriamatoa Filoha fa resaka lonolony teo anivon'ny fianakaviana nahatonga ny fampisaviana kozinina maninona de zao ny tena olana amintsika malagasy miro tompona andraikitry indrindra dia tsy mijanona ho scientifique. Zay no olana, ary tsika malagasy de tokony hanana tsy haiko police scientifique ve sa militaire scientifique, tsy haiko misy an'izany ve eto Madagasikara, fa tokony asiana zay zavatra zay. Zany hoe ry zareo no manao enquête any zavatra anankiray, zany hoe resaka science io resaka nahafatesana olona io, ka tokony mba olona mahafantatra an'izany no nanao fanadihadiana, fa tsy olona minomino fahatany. Hoe resaka lonolono tamy 2016 efa nisy olona maty tao amin'ny fianakaviana vokatr'izay fialonana fampisaviana izay, tsy dia mitombina izany zavatra izany, tsy mitombina. Nisy provy ve tam'izany, natao autopsie ve ilay olona maty tamin'io fotoana io, tsy mitombina. De satria moa itsika mitady hoe inona ilay poizina mahery vaika, de nitondrasany zareo poizina tokoa itsika, nomeny zareo anarana poizina, ary ny ray am'ireny zavatra reny dia tsy eto Madagasikara, no mety nafarana avy any andafitra. Fa zao izy hoe tsy mitombina ireo zavatra nasehony atsika reo jusqu'aux preuves du contraire. Zany hoe ny tenako dia tsy mino hoe ireo zavatra reo tokoa no nahatonga an'ilay fahafatesan'olona ireo, satria olona mandainga ve mitantara zavatra amiko, de inona no nohoko an'izany, raha tsy ny masoko no mahita hoe ity ny lettre officielle avy tany amin'ny laboratoire ny signature eto, de mino zany. Afaka atao tsara re tompoko ny maka, ny mitady amin'ny internet na maka spécialiste, afaka atao tsara ny maka spécialiste hoe homeo plante re zahe manome an'ireto signe clinique reto raha toa ka tafiditra ao anatin'ny vatana, manome coma lay plante, manome détresse respiratoire, manome insuffisance rénale, manome flot visuel, manome trouble d'élocution, zany rehetrarehetra zany afaka atao tsara zany, de déterminer lay plante, de tia lay plante. Zany ny eritreretiko an'ireo zavatra reo, fa zaho de tsy mino. Ary rehefa nanontaniana ange zareo mahakasika an'ilay fenoasina sy ny maman'ny fenoasina, aolakolan'zareo ny valim-panontaniana, koa izy hoe misy zavatra tsy milamina ao.